Hankalaza ny taonany isiny kosa ny Fivondronan'ny mpandraharaha malagasy hetsika maro samihafa aramono entina hanamarihana an'izay nisy ary ny tatitra fohy nataon'izy ireo androany nentina nampahafantarana ny zava-misy amin'izao fotoana izao eo amin'izay sehatra ny fandraharahana eto Madagasikara izay. Ny taona 2017 no nijoro voalohany ny Fivondronan'ny mpandraharaha malagasy. Niainga tamin'ny finiavana ametraka ny toerana izay sahazazy manokana ireo mpandraharaha ka izany indrindra no nampijoro ny fivondronana. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia anjakan'ny mpandraharaha vahiny ny eto an-toerana ka ny 700 ny fikirakirana ny vola dia ny vahiny avokoa no manao izany fa ny 300 ihany no an'ny malagasy. Isan'ny foto-kevitra iray ijoroan'ny Fivondronan'ny mpandraharaha malagasy arak'izany ny famerenana ny asin'ny mpandraharaha malagasy ka ho ny malagasy no mifehy ny harena ananany. Misy ny fanadihadiana ataon'ny tsy amin'izao fotoana izao ny tena tsy mazava mihitsy hoe atraisa ilanja ny secteur privé ao anatin'ny économie ary hita le secteur d'activité izay tena manana lafy goavana be mihitsy ao anatiny io. Misy ny fanadihadiana fa nefa lely lasa faobe ao anatin'ny hoe secteur privé fa manasaraka azy hoe aiza ny anjaran'ny malagasy, aiza ny anjaran'ny vahiny ao anatiny eo, dia miara-manaitro tsika ariantsika amin'ny haino manjery anteny ihany koa fa dia volabe mety ny vahiny. Fa ny resaka famoronana asa kosa aloha dia mazava fa ny PME ny premier pourvoyeur d'emploi eto Madagasikara miasa zany. Fa ny resaka hoe kirakira vola na ny flux financier dia ny orinasa vahiny no tena manalaza be. Efa 10 taona izao no nisy ny Fivondronan'ny mpandraharaha malagasy ka isy ny fanamarihana izany tsingeritaona izany manomboka ny alakamisy ho avy izao. Isongadiny mandritry ny hetsika ny fampahafantarana ireo tanora hiditra amin'ny sehatry ny fandraharahana ary indrindra fanomezan-tanana azy ireo mba hanangana ny orinasa ho an'ny tenany mba ho tratra ny tanjona ny amin'ny fitantanan'ny malagasy ny harenan'ny malagasy.